Anjara ao anatin'ny fanamariana ny asaramanitra ihany koa ny fikambanana zanaka varatra satria dia nisy tolotra izay nomena azy ireo toy ny vary, ny menaka, ny vorona ihany koa. Ravakan'Andriamanala Stefana Razafamandimby no nanatrika an'izay teny an-toerana teny. Olona anjatony ao anivon'ny fikambanana zanaka varatra no nitolorana vary sy menaka ary vorona amin'izao akatoky ny fety fahaleovantena pirenena izao. Etsika efa fanaon'ny fikambanana sy anamafisana ny firaisan-kina ny etsika tahaka izao. Efa programma ny zanaka varatra hatramin'izay ny magnano asa soa. Fa indrindra moa ny fanaovana ny nosikena amin'ny tampihavanana. Fa indrindra koa zany amin'ny vanim-potoana sahala amin'izao ankatoko ny fety fankalazana ny fahaleovantena pirenena. Eo koa moa ny amin'ny mpino silamo koa ny fetiny Ramadany. Ka izany ny fanaovana Ramadany. Ka izany zavatra rehetrarehetra zany mahatonga zanaka varatra ny antson'ny mpikambana mba hizarana zavatra kely, hizarana vary, hizarana sakafo mba ho mariky n'izany firaisan-kina sy fanomezan-tagnana ao anatin'ny fikambanana. Ity fikambanana ity izay vondrona niteraky ny faritany Nantsarana teo aloha dia ahitana mpikambana maro manaraka ny finoana silamo. Noho izany dia tafiditra fena ao anatin'ny iraka mpanaovana ny fikambanana zanaka varatra ny manao asa fanasoavana ny mpiarabelona indrindra mandritra ny iray volana Ramadany izay anomboka amin'ny faraparan'ity volana Jiona ity.